sotranao ny famaranana fa misy alohan'ny teny faranana dia misy antso kely zay mba ataoko hoan'ny mpivarotra zay ao amina Analakely marina fa ilaina ny fanatsarana ny tanàna kanefa kosa alohan'ny zany rehetra zany de tokony mba ho jerena aloha hoe aiza ny fomba ahafahana vahana zany hoe aiza ny fomba ahafahana mba manamboatra ny fivelomandreto mpivarotra eto aiza ny fomba toerana ametrahana azy fa tsy tonga de trongotrongitana be fahatany fotsiny hoe ilaina tsy manara-dalàna nareo fa ty tsisy mpivarotra amoron-dalana fa nefa ny hatramin'izay nge teo foana reo olona reo nefa ny tsy nasinana fa am'izao fotoana zao ve noho ny fahatongavany hoe aloha raisiko nga hoe any amin'ny no francophonie ve de voatetra maintsy diovina anganadaingana mihitsy nefa le toerana amindran'azy any le fanadiovana tsy manohitra nareo fa le hoe alefaiza le olona ka normal reo olona reo raha ohatra ka itokona foana eo ary efa roa manaraka zany dia fomba fitiatanana an'ilay mpivarotra tsy mety fomba fakana ny eta mpivarotra tsy mety satria reny ange fa nanan'olo le olona sahirana ange reny na mpivarotra avaiza reo na avaiza ny toerana misy andreo tokony fatarina fa malagasy otranao hitady volana tovavany eto amin'ny Antananarivo ty fa tsy tenenina fotsiny dana mamonjy any amin'ny fokotany misy andreo dana mody any ambanivohitra reo gamba tsy mety zay malagasy fa malagasy ny zavatra rehetra ka hoe tsy manara-dalàna le olona marina tsy manara-dalàna olona fa noho ninona noho ny tsy fisina noho ny fahantrana zay eto amin'ny tany sy ny firenena ka reny zavatra rehetra reny nge rehefa tsy vitan'ny aty amin'ny commune tsy vitan'ny ao amin'ny mairie reny de tokony mandray fanapahan-kevitra ny fanjakana foibe le mena fahefana fa tsy hoe avelanao anao tontolo sy anao anao ny ao amin'ny commune na hatramin'ny mpanolotsaina sy ny anona sy noho ny hevitra zay tokony hoe mba mandray andraiky sa fanjakana foibe kanefa mo hoe teny hoe andray ndraiky sa fanjakana foibe fa tsy izy tsony zany fanjakana efa tsy miraharaha vahoaka atsony io de tsy hitatsony fa de antsoany vahoaka hoe aza kivonareo vahoaka na Antananarivo anareo indrindrindrindra nareo mpivarotra Analakely reo fa zay de andamosinareo manomboka zao ary vonony zay rehefa vononareo de vonony zay kongofo zay ngamba zavatra ka sao de hoe hitarika makany amina anarchie anareo satria le fivarotany an-dalambe nge tsy ara-dalàna ka zay tsy ara-dalàna zay fa hitady ny zavatra tokony solution zay omena andreo mpivarotra reo zay ny zavatra voatediavinay fa tsy hoe hitady zavatra hafa ohatran' zay dia nareo nisy orana tam'izay fivanianana tato anatin'ny fandarany zay ndre mato Rakoto Arson Vincent de misaotranao aloha zany madame Lalafina fa ianao no hoe aina manjery voalohany nanokatra varavarana ao anay ary mino fa lina ny vahoaka ny enao le ady hevitra sy resaka teo ary mety hoe mbola mangetaheta fa ny fotoana moa manapetra zay mbola afaka mivahiny foana amin'ny fotoana mamety azy sy manaraka raha sitrakareo ary betsaka moa zany ny zavatra hoe tokony mbola nampahafantarina any olona am'izany atao hoe kongofo ianao mienao na io ianao manontany ana io kongofo ny razambe anao ary zay ny amin'ny tianao kely anazy ary tsy taranja ny entina fa ny anarany fotsiny ny kongofo fa taranja any malagasy mihitsy ohatra ray fotsiny mpitenako azy jereo ny fitafy sy ny fandihan'ny mpiragasy efa nisy taloha reny fa tsy hoe reny nakatahaka tany kongofo reny fa ny anarany atsika taloha de Diamanga sy ny sisa reny tsipatsipaka reny ny mpanjaka ny nanao azy ny maramila ny mpanjaka ny nanao azy ary rehefa tena atahoran'ny mpanjaka fa anafika hotafian'ny olona ny firenena keliny dia nampianarina ihany koa ny vahoaka zany ny tantaran'io kongofo io zay ny mahatonga azy patriotisme na hoe mifototra amina fitiavatan-drazana dia misaotra ny vahoaka moa zany ary mino aho fa mbola ifampiresaka tsika sy iona za miteny fotsiny hoe zahay dia mandray andraikitra faraka ny tenin'ny madame Lalatina teo hoe ka izy mangidihidy indray ara no nareo ndray ve niteny hoe mangidihidy ve nareo ka manetana zany hoe mifoaza ny torimaso mety ange ny teny nga voky iny hoe mifoaza ry gasy fa sainga izy migasy sainy nofo izy mandeha matory tsy mety fa ny tena izy mifoaza tokoa ry gasy mijoroa arovony tanindrazantsika eny ary dia mankasitraka n'Andriamatora Rakoto Arson Vincent sy Andriamatora tovina tenaina Elsa Roger nitondra an'izay ady hevitra izay tato anatin'ny fandahana tamin'ny tsy maraina ity